Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Mipetraha tsara eo ihany aloha raha mbola tsy afindra ny tompo. Izay indray ravana no lohatenin'ity video manaraka ity. Misy fotoana tsika te hiala amina toerana anankiray fa efa tsy zakantsika intsony ilay fiarahamonina eo amin'io toerana anankiray io. Ny tena betsaka izao dia any toeram-piasana any. Tena efa tsy mahatamana anao intsony, tsisy fahazotoana intsony ianao handeha hiasa. Efa tena ohatran'ny hoe gidragidra be foana ao amin'ny toeram-piasana. Misy olona tena tsy tia anao anatin'ilay toeram-piasana. Na koa mety hoe mafy ny asa ao anatin'ilay toeram-piasana. Dia tena alaim-panahy mihitsy isika hoe Andriamanitra afindrao hiala ato aho. Dia tsy miandry an'Andriamanitra hamindra anao akory fa tonga ianao dia mametra-pialàna avy hatrany. Tsy fahendrena mihitsy izany drava. Tena tsy fahendrena izany hoe ianao ary mbola tsy hitanao akory aiza ny hamindran'Andriamanitra anao. Tonga ianao dia miala mametra-pialàna sady amin'ilay toeram-piasana izay efa misy anao fa mahandrasa tsara mihitsy aloha ny fitantanan'Andriamanitra. Fa hain'Andriamanitra tao ny manala anao fa matoa ianao mbola tsy nalany tao dia mbola misy antony. Tady toy izay mbola misy antony. Ka raha ohatra izany ka hoe misy asa hafa hitanao ohatra, dia amin'izay fotoana izay no afaka manana safidy amin'izay hoe tena hiala amin'izay aho izany. Fa ity ny asa omeny tompo aho. Fa tsy tonga dia hoe mahakamo anahy ilay patron indray dia nametraka démission aho omaly. Dia avao anao tsisy asa akory dia eo amin'izay anao hoe Andriamanitra omeo asa. Tena tsy fahendrena mihitsy izany. Tena tsy fahendrena izany. Tsy izany ny ambaran'ny Baiboly. Ny Baiboly raha mijery tsika ny fiainan'ny zanak'Israely dia tena hoe Andriamanitra mihitsy no mitarika ny fiainan'ny zareo. Nisy andriafo sy andry rahona ngeza be izay mialohan'ny zareo tamin'nisy tany anefitra. Ny fiainan'ny zanak'Israely dia tandidon'ny fiainantsika ihany. Dia io andro-rafo sy andro-rahona io no mihetsika. Zay zareo vao mihetsika. Antoana hoe vakitsika ny nomery toko fa 7:7-10. Izao no ambarany manao hoe ary rehefa niakatra niala tamin'ny tranonay ny rahona dia niainga ny zanak'Israely ka teo amin'izay nijanonany rahona no nitobiny. Ny Israely zany tsy mihetsika mihitsy raha tsy mihetsika io rahona io. Dia indraindray mety hoe ela be io rahona io mijanona eo dia tsy manana mihitsy izy hoe zay efa te hiala eto fa tsy tiana ity toerana ity fa andao andeha. Fa tena tsy maintsy miandry aloha hoe iny fa niala ilay rahona dia izay zareo vao miala. Dia iny indray dia hoe tianay mbola hijanona eto. Nefa ilay rahona mbola mandeha any dia tsy maintsy mandeha any aloha fa tsy misy hoe te hijanona eto dia eto. Fa izay hijanonany iny rahona iny zany ny hijanonany zareo dia izay ialany iny zany ny ialandry zareo ihany koa. Izany mihitsy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Izay hitondran'Andriamanitra ao fa matoa ianao aloha mbola ataony eo ao amin'ny toeram-piasana izay tena misy mpiara-miasa manirikiry ianao io dia mbola ao aloha izany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mamoaza tsara ao aloha, mipetraha tsara ao aloha, ataovy tsara aloha izay mission ampanaovin'Andriamanitra anao ao. Fa aza tonga dia ny hoe za efa tsy ato intsony ny saiko e, ny vatako fotsiny sisa ny eto fa ny saiko efa tsy eto intsony dia izany mahatonga ny olona maro tsy mahomby mihitsy. Tsy mahomby izy satria le toerana misy azy efa tsy mieritreritra projet, tsy mieritreritra ninina eo amin'ny toerana io intsony izy, fa ny saina efa ary amina toerana hafa izay tsy ho azony akory. Any daholo ny eritreriny, any daholo ny zavatra treretreretiny dia efa tsy manana ninina ato intsony izy dia tsy mety izay. Fa mamoaza tsara aloha ianao eo amin'ny toerana io, fa mbola eo aloha izany nametrahan'Andriamanitra anao dia mbola misy antony, mbola misy mission mbola tiany tompo ataonao eo mbola misy zavatra takian'Andriamanitra aminao eo dia mipetraha tsara eo ianao aloha. Dia tena matokia ny fitondran'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa ny vadinao. Raha mbola tsy nalain'ny tompody any aminy ny vadinao dia mbola io zany aloha ny vadinao dia mipetraha tsara amin'ny vadinao io ihany aloha fa mbola zay aloha zany ny sitrapon'Andriamanitra ao anao. Be dia be ny malagasy ny teo aty ampitan-dranomasina e. Dia efa tsisy ohatran'ny hoe tsisy fiainana intsony any Madagasikara, tsisy ninina atao intsony fa dia efa hoe aty tanteraka mihitsy ny eritreritra rehetrarehetra dia lasa tsy manam-piadanana isika, lasa tsy mamokatra intsony isika. Fa dia eo dia efa mieritreritra ry dia eo amin'izay toerana mbola misy ianao aloha dia ataovy tsara foana aloha ny asa. Ameo foana aloha maximum manao rehetrarehetra eo amin'ny toerana izay misy ianao io fa tsy fantatrao mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Be dia be ny olona efa nijoby vavolombelona ny amin'izany zavatra izany hoe za tena nangataka tamin'ny tompo hiala tamin'ity asako ity satria tena tsy tia anahy mihitsy ilay sefoko. Nefa dia izao tsy nalan'ny tompo teo mihitsy kay tena notefen'Andriamanitra ny toetrako. Voaingana izao nainao izany fijoroana vavolombelona izany. Tena notefen'Andriamanitra mihitsy ny toetrako efa 5 taona zao izy no tao amin'ny toeram-piasana io ary 5 taona ty aoriana izy dia izao
Ozy indray ilay chefinay taminay hoe mba hitadiavy malagasy oatra ndriaky hiasa atao. Zany le fitantanan'Andriamanitra ary tena misy fanefena sy fanamboarana mihitsy fa tsy zay titsika ihany akory dia zay titsika rehetrarehetra ty dia za ty ho eto indray fa eto indray ny tiako ary indray fa ary indray ny tiako aly eto indray fa zao indray tsy izany no miaraka amin'Andriamanitra fa tena misy fanamboarana misy fanefena dia tsy le fihevitra iverantsika foana fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fihevitra tsy fihevitrareo ny lalako tsy mba lalanareo ho Jehovah. Noho izany raha mbola tsy afindra an'Andriamanitra ianao eo amin'io toerana misy ianao io, eo amin'io groupe misy ianao io, eo amin'io ekipa misy ianao io, eo amin'io tanàna misy ianao io, eo amin'io asa misy ianao io, eo amin'io firenena misy ianao io, raha mbola tsy afindra eo ianao fa mbola ao ianao aloha dia izao ataovy tsara ny asanao ao. Fa ho avy foana ny fotoana rehefa tian'Andriamanitra ho afindra ianao dia tsisy mahasaka an'izany. Afindra ianao dia amin'izay ianao vao mandeha fa mipetra tsara ihany aloha eo. Zay ny fahindrina dia matoki fotsiny ny tompo hoe Jesosy amatoa zany mbola nataonao eto dia misy antony dia hiasa tsara eto aloha ataoko izay rehetrarehetra maximum amin'ny fotoana rehetra izay hijanonako eto aloha. Mbola tsy nafindra an'Andriamanitra ho any an-danitra tsika any ny tena misy ny toerana tiantsika sy andehanana fa mbola eto ambonin'ny tany aloha dia nidika zany ataovy tsara aloha ilay fiainana eto ambonin'ny tany koa fa tsy hoe eto efa tsisy dikany intsony e, sisy raha raiko izay eto intsony e, za tsy manao ninona eto intsony e, za efa any an-danitra ny saiko e. Kristianina fatalista zany ary kristianina tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'izay mbola toerana misy ianao aloha mbola eto ambonin'ny tany ianao aloha mbola vely ianao ataovy tsara mihitsy aloha ny fiainanao, amboary tsara daholo ny zavatra fa tsy hoe za dia efa any an-danitra efa any an-danitra mihitsy ny zany momba anahy rehetra fa eto ambonin'ny tany fotsiny zavatra tsisy raha raiko izay eto. Tsy izany mihitsy. Ataovy tsara daholo aloha fa raha mbola tsy nalain'ny tompo ianao dia mbola misy zavatra tokony ataonao zany eto ambonin'ny tany dia ataovy tsara. Omeo daholo ny maximum anao hiainanao ny fiainana tsara eto ambonin'ny tany. Zany ny fahendrena ampianarin'ny soratra masina antsika hitantsika taratra tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Fiainanao koa zany mahireza. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.